tahaka ny voninkazo izy ka jijana, ary mielona tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra. Ary narefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe: soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy, ary ny asany anaraka azy. Eto amin'ny fotoana izay anombohan'ny vovoka hiverina amin'ny vovoka sika, mindeha hiainoko ny tenin'ny Jesosy, ny tenin'ny apôstôly izay mivaky toy izao: hoy Jesosy, izao no fananganana ny maty sy fiainana. Ary zay mino aho, na dia maty aza dia ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino aho, na dia maty aza dia ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino aho, dia tsy ho faty mandrakizay. Hoy ny apôstôly: fa Kristy no antony ivelomako, ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Eo alohan'izany tenin'Andriamanitra dia itsika hivavaka. Andriamanitra mamindra fo, rain'i Jesosy Kristy tomponay izay fananganana ny maty sy fiainana. Izy no aveloma minna dia maty azy, fa izay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Izy koa no nampianatra anay mba tsy alahelo izay nodimandry eo aminy, tahaka ny sasany tsy manana fanantenana. Mitaraina aminao izay raha io mba hananganana izay maty ao amin'ny fahotana, mba ho velona amin'ny fahamarinana. Ary rehefa miala amin'izao fiainana izao zahay, aoka mba hitoetra ao amin'ny Kristy, izay antenainay fa hitoera ny tiavana ity ka amin'ny fananganana ny maty. Dia mba ho raisinay ene ny fitahiana ho tonono ny zanaka malalanao hoe: avy ary zanaka mitahiany raiko, mandovandy fanjakana vovoatra ho anareo ary izay nandreny an'izao tontolo izao. Omeo anay izany ry ray mamindra fo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mpanalana sy mpanavotra anay. Amen. Hentsika ny tenin'Andriamanitra, nataontsika ny vavaka, ary feno toky atsy lifontsika ankehitriny. Inona no manakana antsika? Tsy ndeha ary ambara ny finoana, aokatritsika anambara ny finoantsika, dia araka ny farekam-pinoana apôstôlika izay ombona antsika mino maneran'izao tontolo izao manao hoe: ho raisitsika ry havana ny tsodrano, ary dia tahaka izao ny fandaminana. Rehefa voaray ny tsodrano, misy hira fanampiny faharoa amby efapolo eny am-pelatanantsika, hiraintsika izany. Ary ao anatin'izany hira izany, ny tompon'andraikitra dia afaka manatanteraka ny adidiny, mametraka izao eo amin'ny toerana, lofo izao eo amin'ny toerana efa manana. Raiso amin'ny finoana sy fatokera ary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fanantenanany e, ameno anareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina.
ho aminareo anie ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ay, misy fiovana kely fotsiny zany ny fandaminana. Lay hira fanampiny 2:7 dia ataotsika rehefa avy eo, fa misy fotsiaritra kely ho ataon'ireto avatsika reto alohan'izay ka dia amena izay totrasy ireo zay. Nagatana moa zahako tompoko hiteny zavatra momba ny panja. Somary sarosarotra ihany hiteny an'izany satria tsy ho ampy ny fotoana hitenenana azy efa vitan'izao avatsika izao, ka dia hira no atolotra ao anazy. Fanampiny 2:7 ary nataontsika dia ao anatin'izany no anatanterahany tompon'andraikitra miadidiny amin'ny fametrahan'izao nofo izao eo amin'ny toerana efa voaomana ho amin'izany. No misy vahiky iritoanao. Ay, tsy hira fanampy moa izy io fa azafady fa le hira efa any amin'ny fandarina fa ny titre zany no mitovy. Azafady.
manai Mampangesi ayatani Jesu Nambindi nazileu ratse fandai Mose sosileziai Sambani kerikya Tsenanauia Naeti antari nanya nani chani Sisiri kutahakasi Fatulapisi anzara bisi fitonjato izany hirany lanitra tsara tokoa. Efa vonona moa zany zareo ka dia ampiditra azy ao amin'ny toerantsika ao anatin'izany dia misy hira efa voahomana atao avy hatrany izao. So delle podcast